andro fety izy ty ohatrany hoe fety sa ohatrany hoe tsy fety ohatrany efa fety de mera ngeny andrasan'ny olona reto e ohatrany hoe milahatra hoe le pentecote fety de mera ny fety isan-karazany fa efa ny fety de mera ny cadeau zao efa misy nahavidy ihany fa ny pentecoste tsy de tena malaza intsony tsy mahatsikaritra an'izany ve nareo mandalo fotsiny izy anaty calendrier mifampiaraba zay mifampatsiaro fa mino fa ny atsasakisika reto tsisy ny fampiaraban'izany loatra teo fa tsy maninona zany satria tsy ho an'ny rehetrarehetra ny fetin'ny pentecoste tsy ho an'ny olona rehetrarehetra ary ny tena marina dia fahatsarovana ihany zany fa rehefa nandray ny fanamasina ny zanak'Andriamanitra dia pentecoste isan'andro san'andro tsy zany fa fenoany fanamasina isan'andro san'andro ary zany tena irian'ny tompo iainantsika amin'ny fotoana rehetrarehetra ny alahady androany mandalo nanao fety ianao na hitsangatsangana ianao raha pitsy fa na tsy hitsangatsangana mandalo koa io fa tsy ny pentecoste na ny anarana andro ny tena zava-dehibe fa hoe miaina amin'ny fanamasina ve ny tsirairay avy miaina fanamasina ve ny kristianina androany ifampizara aminao aho ataoko hoe endrika fampianarana ihany angambana izy ity fa zay hitaritany tompo antsika eo loha hevitra anankiray no ifampizarako aminao loha hevitra anankiray mitondra lohateny hoe finoana miorina amin'ny Kristy finoana miorina amin'ny Kristy inona hoe finoana miorina amin'ny Kristy ny malagasy rehefa mifampiresaka hoe inona ny finoanareo rehefa mifampanontany ny olona hoe inona ny finoanareo nareo inona dia mazana ny valiteny mazana hoe zahay katolika zahay FJKM hatramin'ny fakely zay nefa FJKM zahay amin'ireny fiangonana zandra reny amin'ilay mirehatra mihitsy misy karazana mihitsy mantsy izy ty reny ny lazain'ny olona hoe karazana finoana fa inona marina ilay finoana dia rehefa resahana ny finoana inona ny ahoana zany ny anehoanareo an'izany finoanareo zany zay raha katolika zao dia mandalo an-tanatoatra isan-karazana ohatrany hoe ny katolika misy hetsika ohatrany hoe rehefa matsiaro hoe betsabetsaka amin'ny fahotana dia mikofesy makany amopera dia mitanisa amin'ny fahotana dia mandray famelan-keloka anatin'izany koa ohatrany fandraisana ny communion voalohany ao anatin'ny fanehoana ny finoana zany amin'ny karazana fiangonana amin'ny FJKM zao rehefa manomboka arisaina tsara ny tanora mianatra katekômena mandray fanasan'ny tompo mandeha amin'izay etapy izay rehefa mpandray fanasan'ny tompo ianao dia tokony miditra sampana tsy zany raha etsio raha diso dia rehefa anatin'ny sampana ianao dia ao anatin'ny hetsika ara-pinoana zany fa satria foana ny finoana tsy misy asa dia mba miditra anaty sampana ianao manao ny aktivité choraly ianao isaka sabotsy hariva mianatra tena ao anatin'ny finoana ianao fiangonana zandriny rehefa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao anao natao ny évangélisation nisy olona maro nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia atsony ianao overina amin'ny fotoana manaraka ho raisina manokana ianao dia ho resahanao dia ampianarina momba ny batisa dia ampidirina koa ianao miditra sampana fa mila manompo ny tompo ianao fa tsy mety ilay hoe mpinotsotra tsy zany koa ilay izy hetsika ara-pinoana zany misy andraikitra inona afaka andraikitra afaka raisin'ny rahalahy inona ny andraikitra afaka raisin'ny ranabavy ty afaka ataonse ataovy zany mila manompo ny tompo anatin'ny fanompona no mitombo miaraka amin'i Jesosy hetsika ara-pinoana ary malagasy eto Madagasikara ny tena ahitana an'izany rehefa tafiditra ao anatin'ny fandraisana andraikitra ao anivon'ny fiangonana ny olona na misy titra akoatra ny mampinotsotra dia efa considérena hoe efa ao anatin'ny asan'ny finoana ianao dia ao ianao no tena ampahereziny tsy voatery ho diso ny zavatra resahako aminao zany hoe tsy izy zany na hoe marina zany fa androany mamela hiresaka aminao ny amin'ilay loha hevitra ny resahako teo dia ozy hoe finoana miorina amin'ny Kristy voalohany indrindra ny finoana raha lasa ranabavy tsy miorina amin'ny fiangonana
ny finoana tsy miorina amina mpanompon'andriamanitra anankiray fa finoana miorina amin'ny Kristy. Izay no voaboasantsika. Fa atongavana antsika amin'izay zavatra izay dia mamela nazava fohifohy aminao karazana atao hoe antoko-pivavahana izay inon'ny olona amin'ny ankapobeny izay fantatritsika, hitantsika eto amintsika eto. Izy ireo natsoina hoe religion monothéiste, izany hoe mino Andriamanitra tokana anankiray. Dia fantatritsika amin'izany ny finoana kristianina izay minonizy aloha nareo mino an'i Jesosy Kristy. Ny finoana anankiray monothéiste koa izay mino Andriamanitra tokana dia ny ina fantatrareo? Ny silamo, musulman mino ny Mahomet. Izy ny mpaminany izay tonga tetỳ tsy hoe tonga fa moa fa olombelona izay inony anisany iorenan'ny finoan'ny musulman. Misy anankiray koa ny finoana anankiray izay mbola misy tsara mihitsy amin'izao fotoana izao dia ny finoana ny judaïsme, ny finoana jiosy. Mino an'Andriamanitra ihany koa izy io. Fa mamela iresakitsika ao anatin'ny fotoana izay avelan'ny tompo ifampiresantsika. Maninona moa ny zavatra tena tsikarintsika amin'izao fotoana izao eo zany no mibalady ny olona. Misy olona kristianina faly be mihitsy rehefa maheno hoe izy misy musulman anankiray nandolo tena ho an'i Jesosy, tena hoe ohatrany hoe fandresena lehibe mihitsy zany. Fa ndraindray koa dia misy ny kristianina lasa musulman. Misy zany sa tsy misy zany? Inona mahatonga an'izany hozy izy nareo? Matetika ny zavatra mahatonga ny olona mivadika finoana tahaka izany hoe tsy hino an'i Jesosy tsony fa hino ny Mahomet ohatra, dia ny antony matetika misy fahadisom-panantenana ny aina ny tatao amin'ny fiainan'ny kristianina. Ny zavatra tena mipetraka amin'ireo finoana hafa, ny finoana musulman, ny finoana judaïsme, dia ny asa atao tena mipetraka mazava be. Ny aty amin'ny kristianina toriana ny asa tsara, fa tsy ainan'ny kristianina ny asa tsara matetika, fa fantatry ny kristianina ny asa tsara. Ary eo ny mahasarotra ny fiarahana amin'ny Kristy indraindray hozy izy ny olona, satria le fahasoavana raisina tsy hita maso fa inona. Fa ho amin'ny musulman na ho an'ny finoana hafa, izany hoe pratika ny finoana iainana izany dia tena hitan'ny masonao. Ary ny kristianina dia tsy maharesin'ny musulman zany raha hanao soa. Tsy marina ve zany? Ny musulman tonga dia mahenika ary mahavita zavatra tsara mihitsy. Soa ianao le mpanan-karena dia manome, soa ianao le mahantra dia omena. Tsy very mihitsy ianao zany. Mipetrapetraka tsara ny organisation. Ary alohan'ny kristianina indraindray rehefa déçu aty amin'ny finoana kristianina dia miditra any amin'ireny zavatra mazava ireny. Satria marina kosa ny azy aloha amin'ny fomba fijery anankiray, satria nahoana rehefa miditra any am-piangonana dia inona zavatra mitranga any? Ny ao am-piangonana ary miady. Ko tsy izany ve? Ny fiangonana tsy heverinao hoe mety malaza miady ihany, fa misy ny tena hoe guerre froide ary indraindray ao anivon'ny fiangonana. Mety hoe fiangonana ohatran'ny hitanao mirindra be, mahafinaritra be, milamina tsara kanefa ny olona miadiady daholo ny ao anatin'izy io. Aty amin'ny kristianina nahitana an'izany zavatra izany. Ary mahoneny izany zavatra izany sa tsy mahoneny aloha e? Mahoneny izany zavatra izany. Izany ny antsoina hoe zava-misy. Androany ahako dia hiresaka aminao ny amin'ny finoana miaraka, ny finoana miorina amin'ny Kristy marina. Fa ahoana marina ilay izy? Ahoana ny tena fisehon'izy io? Ny finoana judaïsme dia nanomboka tany amin'ny fifandraisan'i Abraham, nisy alliance tao amin'ny Abraham. Dia ny taranaka rehetrarehetra. Ny tena nametraka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra tamin'ny resaka finoana judaïsme dia Mosesy. Satria teo vao nanomboka nisy ny fifandraisana tamin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka, ho an'ny fiangonana dia Israely izany. Ary nanomboka tamin'ny fiandohany dia Mosesy nomen'Andriamanitra ny rafitra rehetrarehetra. Hoe izao avy ny ataonareo
mba hahafahantsika mifandray. Zao avy ny tokony ho atao reto ny lalàna, reto ny zavatra tsy maintsy atao, reto ny zavatra tsy tokony atao. Ary Andriamanitra koa dia nametraka ny ataoko hoe profit ao anatin'izany, satria ny zanak'Israely dia tena notahian'Andriamanitra manokana mihitsy manoloana ny firenena hafa isan-karazany, ny firenena samihafa zay mety natao fahavalon'Israely mihitsy ara, fa ny Israely dia tena notahian'Andriamanitra manokana. Dia izay fifandraisana tamin'ny Andriamanitra sy ny Israely tamin'ny Jiosy, izay ilay fivavahana jodaisma izay arahan'ny olona mbola mandraka ankehitriny izany. Azonao ve lohatra eo? Azonao amin'ny ankapobeny? Ny zavatra toizako anatin'ilay izy dia izao: Mosesy nandray izay avy amin'Andriamanitra, dia niaina ary nampiaina ny zanak'Israely arak'izay nampilazain'Andriamanitra anazy. Nosoratana tamin'ny vato ny lalàna, nosoratana tamin'ny vato fisaka ny didi folo sy ireo lalàna maro isan-karazany izay ezahan'ny olona arahana ao anatin'ny fivavahana. Dia izay neverin'ny olona ho fanarahana an'Andriamanitra. Ireo zavatra ireo dia hita maso. Ny zavatra tena hitaritan'ny tompo antsika androany dia ilay fahasamihafana. Tantara Mosesy dia hitantsika ao anatin'ny Baiboly. Raha miresaka hoe musulman, raha miresaka hoe Mohamed dia anatin'ny Coran, fa ny miresaka ny hoe Mosesy ako dia ao anatin'ny Baiboly no ahafantarantsika ny tantarany. Mamaky ny boky ny Genesis ianao, Exodosy, Nomeria sy ny Levitikosy dia ahitanao ny tantara momba ny fiarahan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny tia nitondrana ny zanak'Israely. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia nanomboka tao ny kristianisma, tao amin'ny mpianatra no niatombohana. Tantara aminao ny ambangovanga nefa tsy mitantara detay aminao mba ho tonga ny amin'izay planin'ny tompo resaka resahantsika. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia Jesosy Kristy no niandohany indray ny kristianisma. Ny fiainana kristianisma dia Jesosy Kristy no fototra. Ny fiainana jodaisma dia izay avy amin'ny lalàna Mosesy. Ny fiainan'ny finoana hafa ohatran'ny hoe musulman dia ao amin'ny izay voasoratra amin'ny Coran, izay inony ny mpaminany Mohamed. Karazana ireo hoy hoe mahaliana ny olona kokoa ny miditra any amin'ny zavatra tonga dia hita mazava ny zavatra ataony no ny miditra aty amin'ny finoana kristianina izay mety sarotra. Nefa ny olona resy lahatra amin'ny saina ihany hoe ao amin'ny Kristy ny tena izy, finoanan' Jesosy Kristy famonjena, fa tsy tena iainan'ny olona ilay izy. Ary ny zavatra tiako resahana dia hoe na ao amintsika kristianina ara dia be dia be ny very ao anatin'ilay izy. Be dia be rehefa manontany ny olona tsika aty Madagasikara dia hoy izy ny olona hoe izay kristianina. Fa ny ankamaroan'ny olona tsy mahazo ny tena fiainana kristianina marina ary tsy miaina ilay finoana marina miaina amin'ny Kristy. Ahafahantsika miditra kokoa anatin'ilay izy dia mamelana mpitahakely any Mosesy sy Kristy. Mosesy nampitondrain'Andriamanitra ny teny hitondrana ny Israely, ny zavatra rehetrarehetra izay tokony arahana mba hahafahana hifandray amin'Andriamanitra, mba hoe zanak'Andriamanitra ny Israely. Ny zavatra nitranga nefany i Mosesy ilay nitondra ny teny, i Mosesy ilay natao hoe intermédiaire, ilay mpanelanelana tamin'Andriamanitra sy ny Israely dia nanana olana satria tafalatsaka tao anatin'ny fahotana ihany. Izy ilay mpitarika
dia tafalatsaka atao anatin'ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra. Izy ilay mpitarika dia tafalatsaka niezaka izy. Mosesy io tena manana toe-panahy mahafinaritra be satria izy ny tena hoe malemy fanahy, tena hoe manana kalitao tsara izy a raha resaka toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary Andriamanitra mihitsy moa nitahana azy tamin'izany. Kanefa ny tamin'ny fotoana anankiray rehefa votsitra izay toe-panahy araka an'Andriamanitra iny, nisy fotoana satria leo be izy tamin'ny zanak'Israely rehefa tonga tao Kadesy. Dia raha niteny anazy Andriamanitra hoe mitenena fotsiny amin'ilay vatolampy mba hivoaka ny rano, dia inona nataony? Nikapohany le vatolampy dia nivoaka ny rano. Izay zavatra izay dia marika anankiray fahotana nataony Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra, izay nahatonga anazy tsy ho tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Akoatra izay zavatra anankiray zany dia efa afaka ahitantsika hoe tsy tanteraka Mosesy teo amin'ny fitondrany ny zanak'Israely. Raha miresaka amin'i Jesosy Kristy indray nefa isika, Jesosy Kristy dia miezaka zany tsika mijery taiza ho aiza tamin'ny parcours ny ainany no nisy ny mety hoe tsy fahatanterahany raha maha-olombelona anazy. Mosesy olombelona, Jesosy olombelona. Taiza ho aiza tamin'ny parcours mety misy ny tsy nahatanteraka azy. Raha nisy ny parcours mety tsy hahatanteraka an'i Jesosy Kristy dia teo amin'ny fotoana anankiray izay nakano devoly fanahy azy, satria eo ny moyen ahitantsika hoe nanota ve Jesosy sa tsy nanota mihitsy. Rehefa tonga tao amin'ny avy ny fahadianany Jesosy dia nalay tonga ny Satana nakafanana azy dia nametraka zavatra tao anatiny. Iteny taminy hoe proposition voalohany satria nohony Jesosy avy ny fahadianana toy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia avadio mofo reto vato reto. Tsy nisedy Jesosy. Proposition faharoa, miakofy ianao eto amiko efa nomenana fahefana rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Tsy nanao ihany koa Jesosy. Proposition fahatelo, ndany ianao mianjery ery ambany ery fa voasoratra hoe izy arony, izy aro anao izy mba tsy ho tafitohana ny tongotrao, mba tsy haratra ianao. Voasoratra hoe ozy izy ny Satana, fa Jesosy mbola tsy nisedy. Zavatra tiako azava aminao zany, Jesosy Kristy natao anoloan'ny fahotana ary dia tsy nisedy. Mety hiteny ianao hoe Andriamanitra nge izy. Jesosy Kristy raha lasa ranabavy dia tena olombelona takantsika mihitsy. Tsy azon'i Jesosy natao mihitsy, tsy azon'i Jesosy natao, tsy ho vitan'i Jesosy ny solo ny toerantsika raha tsy tonga olombelona Jesosy. Azonareo ve? Tsy hoe amin'ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy no nanolorany ny ainy teny amin'ny hazofijaliana, fa nidiny Jesosy aka ny toerantsika ilay tokony ho faty, dia izy no nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika. Izany hoe nisedra ny olana rehetrarehetra, nahatsapa ny fahatsapahana rehetrarehetra amin'ny maha-olombelona Jesosy Kristy io. Dia izany mahatonga antsika mijery ny parcours ny ainany amin'ny maha-olombelona anazy hoe manahoana ny ainany. Nisedy tamin'ny fahotana ve Jesosy Kristy? Tsy nisedy izy. Raha tonga amin'ny fitsarana azy ka tonga teo amin'ny Pilato izy, toy izy Pilato hoe ahoana? Tsy mahita zeloko ty lehilahy ty aho izy, nandinika tsara. Pilato tsy olona hoe olona tsy misaina na hoe tsy mieritreritra raha hiteny hoe tena tsy manana fahotana ty olona ty, fa tena nandinika tsara Pilato. Ary niasa saina mafy mihitsy Pilato talohany nametrahana ny hoe tena tsy maintsy melohana izy, fa noho ny fatahoran'ny olona dia nekeny ny ampiakatra an'i Jesosy any ambony hazofijaliana ny andefana azy ho vonoana. Fa raha Pilato no nandinika, Pilato izay tsy kristianina, Pilato izay olona ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra, dia nahita fa olo-marana Jesosy. Manina mitantaran'izany zavatra be dia be izany mba hahafantaranao marina hoe iza ilay Jesosy resahantsika lavitra, iza ilay Jesosy toriana aminao foana isan'andro. Indray mantsika tonga dia mieritreritra any amin'ilay ezaka izay teneniko anao foana hoe any amin'ny finoana hafa dia mandeha ny ezaka, any amin'ny finoana hafa mila hita ny ezaka ataonao
zay vao afaka hamarina hoe tena mino an'ity finoanyity marina ianao fa atao am' jesosy kristy indraindray ny olona dia te anezakezaka ihany koa hoe inona voasoratra ao anatin'ny baiboly dia miezaka ny olona hoe zao no tokony atao zao no tokony atao dia aezaka anao an'ity zany. Androany maraina manokana ny tompo te hitarika atsika ho amin'ny fahalalana marina ny Kristy. Ny tompo te hitarika atsika hoe fantatrao marina ve aloha za le arahanao, izay tsika vao mitoy ao anatin'ny resaka. Mety ozy izy anao hoe efa fantatro inge Jesosy zay ary mpamonjy fotoam-bavaka foana isan'andro mahay toriteny, fa indraindray tsika na mahay toriteny ary dia miezaka tsika ao anatin'ny toriteny, miezaka tsika no fahalalana zavatra anankiray hoe tokony zao no izy dia miezaka. Fa androany tena te hitarika anao ako mba hahafahanao indrindraindrindra manao sivana ny amin'ny zavatra enonao sy ny amin'ny tempony fonao manoloana ny zavatra enontsika momba an' Jesosy Kristy. Tena tsona hoe baiboly araka ny zavatra resahako teo hoe ao anatin'ity baiboly ity nafataratsika ny momba ny Mosesy, ary atao anatin'ity baiboly ity koa nafataratsika ny momba n' Jesosy Kristy. Ny fivavahana kristianina raha lasa ranabavy raha tena te hanorona ny finoanao amin'ny Kristy ianao dia ny dikany hoe manorona ny finoanao amin'ny Kristy ianao dia Kristy aloha ny fototra. Raha vao mbola tsy Kristy ny fototra, izay ilay resantsika foana hoe Kristy ny ivo. Rehefa mamaky ny baiboly ianao dia mahita karazana zavatra isan-karazany, mahita teny isan-karazany ianao izay mety mahatonga ny ivo ny fiainanao tsy ho eo amin'ny Kristy. Eno tsara ako rehefa mamaky ny baiboly ianao dia possible ahita ary tena misy teny tsy mampiivo ny fiainanao amin'ny Kristy. Androany zany rehefa vita zao zavatra ifampiresantsika, zao fifampizarana resantsika zao dia anomboka andinika. Tiako ianao rehefa mialy eto, tiako ianao rehefa andeha ho any amin'ny fiainanao, rehefa hiaino zavatra isan-karazany ianao, rehefa hamaky ny baiboly ianao dia ahafantatra aloha voalohany indrindra hoe miivo aiza ny zavatra resahako, miivo amin'inona ary miorina aiza ho aiza ny zavatra inoko atao anatin'ny baiboly. Araka ny zavatra resahako teo, Mosesy ao anaty baiboly fa tsy hoe ivelan'ny baiboly. Raha miresaka le Mohameta teo dia any amin'ny Coran ianao, boky mety tsy hanananao any an-trano akory ary. Fa raha miresaka Mosesy sy ny zavatra nomena Andriamanitra amin'ny Mosesy dia ato zany. Za tsy manova ny considération anao ny amin'ny baiboly, tsy miteny anao hoe diso ny baiboly sanatria tompoko. Fa androany ako apetraka ny tompo ary manery anato anatin'ny fokony ilaza amin'ny fiangonana androany hoe aoka iorina ao amin'ny Kristy ny finoanao. Ahoana ilay finoana miorina ao amin'ny Kristy mety miasa be ny sainao fa iny ary zany zavatra resahana rahalahy manatsoa zany ohatra misampatitaka be izy. Jesosy Kristy no fototra, Jesosy Kristy ny fototra. Donc itsika maka ny ten'Andriamanitra Korintianina voalohany Korintianina voalohany toko fahatelo. Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahafolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia hitotsika amin'ny fanazavana ny anaran'i Jesosy. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena Paoly miteny tahaka ny fanaovany mpitamarika mahay no nanaovako ny fanorenana ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny, fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Teny mafy hoe dia iza? Tsy misy ozy izy mahay manao fanorenana hafa akoatrany Jesosy Kristy. Inona ny zavatra resahana? Nanomboka teo amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambony tany dia nanomboka nanangana fiangonana tamin'ny fahatongavan'ny fanahy masina dia nanomboka nitsangana
ny fiangonana ary paoly dia milaza ozy izy a fa za ozy izy dia tahaka ny mpitamarika. Iny zany mpitamarika zany ry havana, iny zany mpitamarika zany architecte zany mpitamarika zany, mpanao trano, mpandrafitra, mpanangana trano. Paoly za ozy izy mametraka ny tenako tahaka ny mpandrafitra anankiray a. Jesosy ozy izy ny fototra. Tiako iaino tsara ianao a, tiako iaino tsara ianao mba ho azonao ny zavatra resahako satria fototry ny fiainana kristianina ny resahantsika. Jesosy Kristy ny fototra ozy izy. Jesosy Kristy ny fototra ozy izy ary zaho ozy izy a mametraka ny tenako noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ny apôstôly Paoly, noho ny le fahasoavana fa tsy izy misafidy ny tenany a, noho ny fahasoavana nomenan'ny apôstôly Paoly a, dia zaho ozy izy a no mametraka ny tenako ho andrafitra ny zavatra. Zay ny anton'reto epistily be deaibe nosoratan'ny apôstôly Paoly reto. Zay ny anton'reto epistily nosorata. Maninona ny apôstôly Paoly naneroatra zavatra be deaibe ato anatin'ity baiboly ity satria fototra ahafantarantsika ny fiainana kristianina ny zavatra napetrak'Andriamanitra noho ny fahasoavany tao amin'ny apôstôly Paoly ary ny fototra zay Jesosy Kristy aloha. Dia ozy izy, za ozy izy a nanao fanorenana, izy nanangana zany ary ny hafa ozy izy mandrafitra eo amboniny. Dikan'izany dia hoe mbola misy be deaibe ho avy ao aorianao a andrafitra eo amboniny. Azonao ve le izy? Zay ny fiainana kristianina. Jesosy Kristy fototra, ny apôstôly Paoly nanao ny fanorenana, miainga zany le izy, miainga le izy, miainga le fananganana. Dia ozy izy hoe za ozy izy tsy hijanona eto foana fa mbola be deaibe no avy ao aorianako ao a, anao a ny fandrafetana ny fiakaran'ity trano ity. Azonao ve lohatra eo? Ozy izy amin'izay avy eo. Nefa ozy izy a aoka ny olona rehetrarehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Ozy aho hoe Mosesy ato, ny apôstôly Paoly ato, Jesosy Kristy ato. Fa ozy izy ny apôstôly Paoly mitandrema amin'izay arafinareo amboniny. Mamaky ny bokin'ny lalàna ianao a, mamaky ny boky rehetrarehetra ty aloha ianao a, misy zavatra tokony atao be deaibe ao raha lalàna, misy zavatra tsy maintsy atao be deaibe ao raha lalàna, ary misy zavatra anankiray koa teneniko teo hoe misy profit be deaibe ao a mifanaraka amin'ny lalàna zay nosoratanao. Ny akamaroan'ny kristianina ary eto amin'izay tena miresaka aminao mivantana, miresaka amin'ny kristianina rehetrarehetra. Miala tsiny fa mety hoe anitsy zavatra isan-karazany le izy fa kanefany a zay napetraky ny tompo antsika androany a dia zaraintsika le izy. Misy zavatra napetraky Andriamanitra ho amin'izay manaraka ny lalàna noho ny antony. Maninona moa nisy le izy? Le izy ve tsy tokony nisy le satria nisy antony hamoaka an' Jesosy Kristy. Andriamanitra raha nanao planina ny amin'ny famonjena n'izao tontolo izao a dia efa nafantatra fa Jesosy Kristy ihany no hany famonjena ny olona. Tsy erreur zany ny fisian'ny finoana hafa na ny zavatra napetrak'Andriamanitra teo amin'ny Mosesy, fa planina tanterahan'Andriamanitra ilay izy ho amin'ny tanjona anankiray izay tiany hatongavana dia Jesosy Kristy. Napetra ny arany lalàna, napetra ny arany fitahiana, napetra ny koa ny ozina ho an'ny zanak'Israely mba ho voatandrina ilay taranaka rehetrarehetra mandalo teo mba ho tanteraka ny fiavian'i Jesosy Kristy. Misy amin'ny kristianina nefany a miditra amin'izay période tany aloha zay, ary zay a no fomba anarahany a an'le Jesosy Kristy efa tonga aty indray. Tsika zao efa aty, azonareo ve tato le période teo, tato no mipetraka amin'ny isan-karazany zavatra tsy maintsy atao. Dia ozy izy Paoly tonga Jesosy, teo Jesosy nataony ny famonjena, rehefa vita ny famonjena tonga Paoly. Ozy izy Paoly amin'izay, io ozy izy ny fototra, Jesosy Kristy ny fototra. Za manorona ozy izy ary ny fiangonana dia miorina nanomboka teo amin'ny Jesosy Kristy, izy no ivo. Mitandrema amin'izay nareo ozy izy, inona ny dikan'izany? Aza fangaro ny zavatra talosiny ankehitriny.
aza fangaro ny zavatra talosiny ankehitriny. Raha mamaky baiboly ianao rahalahy, raha mamaky baiboly ianao ranabavy, fataro hoe aiza no mirafitra ny zavatra inaonao. Be dia be no milaza fa mino an Jesosy Kristy, kanefa ny fomba fanompoana izay tsy napetraka tsy mifanaraka amin'izay inoana izay no anarahany an Jesosy Kristy. Raisiko ohatra manokana, raisiko ohatra tsotra aminao ho avy izao ny propagande satria ho avy ny fifidianana. Ataoko hoe misy kandida anankiroa Rakoto sy Rabe. Raha resy lahatra ianao ny amin'ny programa nasan'ny Rakoto, rehefa tonga ny fifidianana dia izy ny fidinao, Rabe sa Rakoto? Rakoto. Fa tsy mitombo izany hoe tena zara nga tena resy lahatra ny amin'ny propagande ny Rakoto iny, fa tonga dia Rabe mihitsy ny fidiko tonga dia Rabe tsy misalasala mihitsy fa Rabe avy hatrany, fa tena Rakoto tena mandresy lahatra fa Rabe ny fidiko dia ohatr'izay mihitsy nefa ty zavatra mitrango ty raha ohatra ianao ka aty amin'ny fiangonana, aty amin'ny fototra Jesosy Kristy, manaraka ny fanorenan'ny apôstôly, ny apôstôly Paoly sy ny apôstôly rehetrarehetra, dia nefa nozy izy ianao hoe le zavatra anankiray taty aloha no arahako. Azonao ve ny zavatra resahako? Azonao ve ny zavatra resahako? Ozy aho hoe baiboly no resahantsika. Fa androany ny tompo hampianatra anao amaky baiboly. Izy ty tsy hoe tsy azo vakiana, tena tokony vakiana, ary zay ao anatin'ny devoiranay izany mamaky baiboly izany. Ary efa tianay mamaky baiboly amin'izao, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na dia mbola misy tsy vita ary. Fa natao ianarana izy ity, natao fantatra ny zavatra rehetra ato, fa nefany ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Rehefa miresaka ny amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ianao dia miresaka ny amin'ny fanamasina. Maninona ny fanamasina tsy nisy resaka taty aloha taty, satria izay olona voatokana ihany na handray anazy. Andriamanitra no nifidy izay tiany azo ny fanamasina, ary rehefa noesorony izany dia niala koa tamin'izay olona nisafidiany tany aloha. Fa ty amin'ny vanim-potoana farany dia izy ny ten'Andriamanitra hoe handrotsaka ny fanahiny amin'ny olona rehetrarehetra izy, ary anisan'izany isika. Anisan'izany ianao, amen. Noho izany tontolo hafa ny arahantsika amin'ny tompo, fomba fijery hafa ny arahantsika amin'ny tompo. Za tena miteny anao ary tena misy zavatra mandresy lahatra be dia be sy mahafinaritra ho an'ny nofontsika atao anatin'ity baiboly ity. Misy zavatra mahafinaritra be azo inona ato. Maninona moa izay? Azo toriana nge atao anatin'ny baiboly nge izany hoe hotaina ianao raha mivoaka, hotaina ianao raha miditra. Fa nefa izany ve no miorina amin'i Jesosy Kristy? Izany ve no eo amin'ny fanorenan'ny apôstôly? Manomboka azonao ve zavatra resahako? Misy zavatra isan-karazany ato izay tsy voatery hifanaraka amin'ny finoana kristiana, fa za miresaka aminao ny amin'ny finoana miorina ao amin'ny Kristy androany. Miresaka aminao ny amin'ny finoana miorina ao amin'ny Kristy marina, dia Jesosy ilay fototra. Ny apôstôly Paoly tena nananatra mihitsy mitandrema ozy izy izay mandrafitra eo amboniny. Maninona izay no mitandrina ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay zarainay amin'ny fiangonana? Maninona izay no mitandrina fa tsy misafidy izay zavatra ilain'ny fiangonana? Maninona izay tsy mifidy hoe inona mety ho tian'ny olona, fa maninona izay no mitandrina hoe inona no sitrapon'Andriamanitra mifototra eo amin'i Jesosy Kristy ary manaraka ny fampianaran'ny apôstôly, satria izay ny antsoina hoe finoana kristianina. Be dia be ny olona miezaka misabaka ao anatin'io, ary za dia tao anatin'izany, tao anatin'ny fanarahako an Jesosy dia nitady mihitsy ny tena koa moa tsy dia tena hoe vendrana loatra, fa misaina mihitsy hoe tena tsapa ny fitiavan'i Jesosy, ary te hotahiana ihany koa anatin'izany, mandeha double jeu zany ny tena marina. Dia ao anatin'izay dia miezaka hoe hanao ny fanompoana arak'ilay tena sitrapon'Andriamanitra, kanefa miazona zavatra hafa ihany. Izay ilay hoe misabaka ao anatin'ilay izy. Fa androany taty aoriana koa ny zavatra tena napetraka ny tompo ato anatiko dia ny hahafoy ny zavatra ny tany. Ny etapy tena ahazoantsika ho tafiditra ao anatin'ny fivavahana kristiana dia ozy izy Jesosy hoe raha te hanaraka anareo ozy izy
dia mila mandany tena. Maninona ny olona ny te hisabaka foana, maninona ny olona ny tsy mahazo aina, maninona ny mpitory teny mitady foana hoe ahoana ny ahafahana sady migere ny olona no mampita ny tena fahamarinana. Satria misy zavatra atahorana ao ambadika hoe sao dia misy zavatra votsitra isan-karazana. Azonareo ve? Androany zany tsika mila malala ny sitrapon'Andriamanitra marina dia Jesosy Kristy. Ianao raha tena ny safidy, takan'ilay propaganda resahako teo, raha ny safidy eny rabe ianao dia izay lesahany rabe zany mety aminao. Raha misafidy eny rakoto ianao dia izay mety amin'ny rakoto, izay programa nasan'ny rakoto mety aminao zany a, izay mety amin'ny rakoto. Androany ny Tompo dia te hitarika antsika mba hafantatra azy marina. Ozy izy Jesosy hoe niondroko ozy izy a, miaino ny feoko. Rehefa miteny ny Tompo hoe miaino ny feoko a, dia izay lazainy zany. Rehefa miresaka Jesosy hoe izay miaino ny feoko a, dia Jesosy tena nametraka ny zavatra rehetra. Maninona ny fanamasina napetraka? Maninona Jesosy niala tetỳ ambony tany dia niakatra ho any an-danitra? Fa ny fanahiny nalefa. Izy nandray fanahiny, nanomboka teo amin'ny apôstôly, nanomboka teo amin'ny mpianatra. Ao zany ilay izy. Ao zany tsika no tokony mitrandraka. Ka rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika, mamaky ny Genesis ianao, mamaky ny boky rehetrarehetra ny aloha, na mamaky ny Salamo ianao, dia dinio ao amin'ny fampianaran'ny apôstôly, dia dinio ao amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy hoe manahoana fa izay ihany ny fahamarinana tsisy fitaka. Raha miresaka amin'ny Mosesy ianao izy matsaonao teo, Mosesy raha nametrahan'Andriamanitra hoe izao avy ny tokony atao sy ny isan-karazany izay tokony arahana, Mosesy izay mpitarika ary votsitra teo any atrehany zany. Tsy sanatria mametsiny fa ahafahanao mahazo ny comparaison anatin'ilay izy. Ahafahanao mahita hoe ohatry ny ahoana ny zavatra marina momba ty fiarana amin'Andriamanitra ty. Ny Baiboly na ny mpitory teny be dia be isan-karazana. Ozy izy tsy haiko izay mahafantatra, ozy izy Raymond Kofi ao amin'ny Club 700, fandarana mpandeha ao amin'ny TV Plus ao zay raha tsy diso ahako tamin'ny tonga daty Madagasikara. Hoe Madagasikara ozy izy tena tondraka filazantsara be mihitsy, satria tena feno radio évangélika ozy izy eto Antananarivo indrindrindrindra. Tena manodina ianao ozy izy évangélika indray le radio, manodina kely tena ohatrany tsy haiko na mety mitovy nisan'ny radio hafa sy ny évangélika. Dikan'izany tena hoe feno isan-karazany, takan'ity Baiboly ity mipetraka tsara mihitsy, takan'ity Baiboly ity mety hananan'ny olona rehetrarehetra, takan'ity Baiboly ity mety isy atokantrano ary afaka vakian'ny olona rehetrarehetra amin'ny fotoana rehetrarehetra. Kanefa ny ao anatin'izany zavatra zany mahay manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana ve ianao? Mahay manavaka ve ianao hoe iza marina ilay finoanan' Jesosy Kristy? Iza marina no milaza ny amin'ny finoanan' Jesosy Kristy marina? Satria be dia be amin'izao fotoan'izao raha lasa ranabavy no mandrafitra eo amboniny fa zavatra tsy izy, mandrafitra eo amboniny fa zavatra mivoana. Tsarovy izao raha ianao no anisan'ny safidy ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka no eo ianao ary isan'ny fiangonana ianao. Raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ao anatin'ny fandrafetana ny tempolin'Andriamanitra, raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia misy zavatra averin'Andriamanitra milonina zany. Raha misy zavatra miseho eo amin'ny fiainanao ozy izy ianao hoe fa maninona no ohatra misy zavatra dona mafimafy? Ny olona miaina amin'ny fiainana miaraka amin'ny Kristy ary ny olona miaina amin'ny finoana marina amin'ny Kristy dia tsy maintsy averin'Andriamanitra foana amin'io rafitra io. Raha tia ilay izy ka misy mivoaka ty ivelany ety, tsy maintsy averina io raha izy. Azonao ve zany? Raha izy ianao tsy maintsy averina. Zay mahatonga antsika tsy kivy amin'ny zavatra mitranga. Zany mahatonga ny apôstôly tsy milavolefina mihitsy teo anoloan'ny zavatra isan-karazana. Satria raha ny zavatra nampianarin'i Mosesy sy ny fampanantenana tato amin'ny Mosesy, araka ilay fakapana nitondran'ny devoly an'i Jesosy teo hoe ndany ianao mianjera any fa tsy haninona kory ianao raha mianjera any. Raha zany angeny no raisina sy tazomina tsy mitompona ny zavatra ianan'ny apôstôly Paoly. Fa nahoana izy miaina fahoriana isan-karazany, nahoana izy miaina tsilo isan-karazany, misy zavatra mifanohatra ao. Tsy efa natonga sainanao ve zany?
ary androany raha zanak'andriamanitra marina ianao raha kristy marina no iorena ny finoanao raha misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao rehefa azonao antoka fotsiny eo amin'ny kristy miorina ny finoanao famerenana amiloniny fotsiny eo famerenana amiloniny fotsiny io mila azonao zany mahatonga anao tsy ho reraka mahatonga anao tsy ho kivy manoloana ny zavatra isan-karazany raha androany ianao matsiaro hoe za le karazan'ny olona misabaka resy lahatra ny amin'ny fitiavan'i Jesosy kanefa ny fitahiana koa ilayntsika nge zany ny zavatra rehetrarehetra koa ilayntsika ary ny baiboly dia milaza an'izany mihitsy ato raha mamaky ato ianao dia misy isan-karazany ato afaka raisina zany no mahatonga ny olona tena rapida be mihitsy isika ny zavatra miseho tonga dia misy tena Andriamanitra mifanaraka amin'iny ary tena ao anatin'io koa moa dia misy miteny hoe tazomina amin'ny teny Andriamanitra misy hoe tena hoe tazona an'Andriamanitra amin'ny teny satria ato anatin'ity zany fa androany Andriamanitra Kristy Jesosy dia amerina amintsika avy mirafety eto amiko zany vato fototra mety aminao ve ny rafitra amin'i Jesosy Kristy amin'izy rehetra marina ozy izy hoe raha anaraka anao ozy izy dia misy zavatra fohy be dia be za ozy izy nge tsy manana na dia ny andriny lohako ary be dia be ny naniry anaraka anazy tsapan'ny olona ihany rehefa mahita anazy hoe afy ty lehilahy ty tsy mitovy amin'ny zavatra nentin'i Mosesy tsy mitovy amin'ny zavatra isan-karazany izay efa eniny nalianan'ny olona ihany niaraka amin'i Jesosy fa rehefa tena niaraka ary rehefa tena niresaka tamin'i Jesosy dia be dia be ny emotra aza variana ianao ny amin'ny isan'ny kristianina eto Madagasikara aza variana ianao ny amin'ny isan'ny mpino ny olona isaky ny antaniana dia hoe zay kristianina zay mpino zay mino an' Jesosy aza fa sodoka amin'izany ianao fa androany aloha tsy fantatro izay mety hitondrany tompo anao mety ho isan'ny evanjelista koa ianao any ariana any mety hitory an' Jesosy ianao any ariana any ary ny tena marina natao amoa zany daholo tsika rehetrarehetrareto fa androany ny tompo tena andrafitra fiangonana tsy misy petana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra nataontsika halala ny sitrapon'Andriamanitra nataontsika halala ny sitrapon'Andriamanitra ary nataontsika hirafitra eo amin'i Jesosy Kristy taona firy ianao zany niaraka tamin'i Jesosy manahoana ny firafetanao eo amboniny Jesosy Kristy eo anatrehany fiangonan'i Kristy manahoana ny firafetana eo anatrehany zany manasanao foana ako hoe fantaro ny sitrapon'i Jesosy Kristy isan'andro dia mangatany tompo mba holinany amin'izay teniny ianao holinany amin'izay avy aminy ianao raha ianao no mametraka olona na izay mitory teny eto ary raha tsy mitandrina zay dia mety miteny zavatra hafa afaka nitory zavatra hafa izay ary mety mietietiety aminao mihitsy ilay izy fa androany rehefa eno zavatra isan-karazany satria ho avy ny zavatra isan-karazany raha lasarana-bavy eo amin'ny tontolo ny fivavahana kristianina resahako ho avy ny zavatra isan-karazany ara eny zavatra isan-karazany tsika araka ny zavatra resahako teo hoe feno ngena radio evangelika manodina ianao dia tory teny za tena zany anisan'ny makamo anandro indray mihaino radio satria za te hiaino hira miodina tory teny misy taona ohatrany hoe te hiderany tompo zany dia mandefa radio dia hira ny tadaviko fiderana tena tory teny dia aloha piana ilay izy indraindray tsy te hiaino tory teny akory fa misy taona ianao te hifaly eo amin'ny tompo zany te hiaraka amin'ny tompo fa raha radio ny andrasanao tena feno tory teny ao fa za manasanao rehefa maheno zavatra isan-karazany napetraky ny tompo aminao androany hoe finoana miorina eo amin'ny Kristy marina zaho toetra ny zavatra rehetrarehetra aoko tsika tahaka ny mpino tamin'ny Beria izay nazoto nandinika na marina na tsy marina ny zavatra ifampiresahana zavatra tokony iainan'ny kristianina isan'andro zany indrindra amin'izao vanim-potoana farany izao tamin'ny andron'ny Paoly ange dia efa betsaka ny isan-karazany nanondrany tsy hoe taty ao ariana fa 2023 vao tena ohatrany hafahafa be ilay fiangonana sasany tsy amin'izao zany efa tramo vao lasy Jesosy Kristy dia efa nisy isan-karazany teo fa manahoana ny fandiniantsika dikan'izany mila mailitsika amin'ny zavatra rehetrarehetra mila mahatakatrytsika hoe inona marina ny zavatra toriana amin'izao vanim-potoana izao ary manasanao manokana rehefa maka ny tenin'Andriamanitra ianao
mahaiza mihainao Jesosy ato anatin'ity baiboly ty. Jesosy Kristy no andriamantsika. Jesosy Kristy no namonjy atsika. Izy ilay tompony famonjena, izy ilay manome ny fahasoavany amintsika isan'andro san'andro. Dia aoka hifantoka aminy, aoka hirafitra aminy. Resahana foana ny hoe miiva amin'ny Kristy isan'andro. Fa izay resahako anao izay izy hoe ao amin'ny Kristy Jesosy, manaraka ny fampianaran'ny apôstôly. Manasanao azoto tamin'ny herin'ny pasteur raha tsy diso napriskatsika hamaky ny Romanina raha tsy diso ahako Romanina toko voalohany hatrany amin'ny toko 7 sy ny 9 tany. Tsy haiko hoe mba nalinanao ve izany zavatra izany? Satria ao anatin'izany ange nisy ny herintsika. Indraindray tsika rehefa variana amin'ny olana mitranga amin'ny fiainantsika satria ny olana dia misy. Raha vao ny amahan'ny olana ny mamaika antsika voalohany dia tsy maintsy maka ireo koro hafatontsika. Ny olana sy ny fitako anatin'ilay izy dia mivavaka ihany tsika anatin'ilay izy. Mivavaka foantsika ary mitanan'Andriamanitra amin'ny teny izay soratany ato nefa tsy voatery ho anao ilay izy. Nefa tsy voatery ho anao ilay izy. Fa androany raha mahalala marina ianao ny finoana izay iainanao, ny finoana izay napetraka Andriamanitra ao anatinao dia any amin'ny Jesosy Kristy. Dia ho hafa ny fahitanao ny zavatra rehetrarehetra. Ho hafa ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Izany finoana izany natonga ny Paoly sy Silasy afaka nidera tany am-ponja. Azonareo ve izany? Izany finoana izany. Tsy hoe mino moa tafavoaka atao anatin'ity fonjy ity fa tena fiainana hafa mihitsy ny iainan'ireo rahalahy ireo tao anatin'izany. Tsy hoe ndao otrokotsoa sao dia mivay ihany lesy e. Tsy izay ilay anton'ilay fiderana. Fa tena hoe deran'ny tompontsika. Tena hoe feno fiadanana ny anatin'ny fo, feno fifaliana ny anatin'ny fo, ninona zavatra mitranga. Fa ny zavatra fantatry ny apôstôly dia izao, mirafitra eo amin'ny Jesosy tsika. Mirafitra eo amin'ny Jesosy ny zavatra inoantsika. Be dia be ny zavatra mahafinaritra afaka noraisin'ny olona. Ary ny zavatra tena mampalahelo dia ataon'ny olona ho fitadiavana izay ilainy ao amin'ny nofo ny fivavahana kristianina. Izay ny tena fitaka. Izay ny tena fitaka ary tokony hitandreman'ny kristianina isan-karazany satria ilay finoana mihitsy no mivily amin'izany zavatra izany. Donc itsika hamaky Korintianina 2 efa maraparana ako Korintianina 2 toko 7 andiny 7. Andiny 7 izy ny ten'Andriamanitra hoe fa raha ny fanompona nitondra fahafatesana azy dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra. Ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tava Mosesy noho ny voninahitra ny tavany izay ny alevony. Tsy maika isy voninahitra avy any fanompona ao ambanin'ny fanahy. Fa raha misy voninahitra ny fanompona nitondra fanamelohana, maika anatombo-boninahitra ny fanompona mitondra fahamarinana. Azonao ve izany zavatra resahako izany? Nisy voninahitra ny fanompony Mosesy tamin'ny andro zanak'Israely rehefa niaraka tamin'ny Mosesy dia tsy mahabanjina ny tava Mosesy akory ny zanak'Israely. Tena feno voninahitra satria tena Andriamanitra ny nomba anazy. Dia hozy izy ny apôstôly Paoly eto hoe tsy maika ava hozy izy fa ny fanompona omban'ny fanahy. Ny zavatra mahasositra be tenenin'ny apôstôly Paoly hoe fanompona nitondra fahafatesana hozy izy ilay teo aloha. Mailomailo ianao dikan'izany, fanompona nitondra fahafatesana ilay zavatra teo aloha. Raha amin'izao vanim-potoana izao izany ianao no hiresaka satria aty amin'ny apôstôly Paoly no miresaka. Raha hiezaka ianao hanao fanompona izay efa lazainy fa efa nitondra fahafatesana dia manahoana izany? Manahoana izany io fanahy iainanao io raha ianao ilay karazan'olona misabaka amin'ny fiarana amin'i Jesosy hoe za tena mino an'i Jesosy ahako. Fa nefa ny zavatra izay nientin'ny tany amin'ny fanekena taloha ny iainako miaraka amin'i Jesosy. Fa na Mosesy ary anky tsy tafiditra tao amin'ny tany Kanana e. Azonao ve izany? Na Mosesy ary tsy tafiditra tao amin'ny tany Kanana, ny zanak'Israely rehetrarehetra afa-tsy ny anankiroa ihany tsisy tafiditra tao amin'ny tany Kanana satria tsy nahavanina n'ilay fanompona izy, tsy tanteraka tamin'ilay fanompona izy. Feno fimenomenomana tao anatin'ny fony, tsy tanteraka tamin'ny fanompona izy. Hozy izy ny apôstôly Paoly tsy maika ava hozy izy
ny fisiny voninahitra ho an'ny fanompona ao amin'ny fanahy. Raha lasana bavy tamin'ny Pentecoste 50 andro taorian'ny Paka dia nirotsaka ny fanahy masina rehefa niangona ny apôstôly ny vavaka. Fanompona ao amin'ny fanahy ny tian'Andriamanitra hidirantsika ilay mirafitra eo amin'i Jesosy Kristy. Izany misy voninahitra amin'izao fotoana izao. Tsy voninahitra mamirapiratra hita ny masonao. Be dia be ny olona mitady manifestation ankehitriny ary vao fitaka manifestation eny anio fiangonana. Ao anatin'ny fiangonana isan-karazany izao. Jery Facebook ianao dia efa mahita zavatra isan-karazany. Fa be dia be ny olona liana ny amin'ny karazany zavatra manitona ny maso. Tahaka ny zavatra ny aina ny zanak'Israely niaraka tamin'ny Mosesy hoe tsy nahabanjina akory ny tavany ny zanak'Israely. Dia izany zavatra izany tadavin'ny olona nefa ny apôstôly Paoly tia milaza fa fanompona mitondra fahafatesana ratsy inge zany. Tsy haiko hoe manahoana ny mety fainoan'ny jiosy izany tamin'ny teny izany ny apôstôly Paoly hoe mitondra fahafatesana inge ny fanompona rahanareo e. Hozy izy ny jiosy angambany hoe tena blasphemie ataon'ity lehilahy ty. Nahoana moa tsy hogadrainy Paoly ohatra miteniteny foana izy. Azonareo ve izany zavatra resahaka izany? Kanefa izay ny famarinany. Raha misafidy ianao araha safidian'Andriamanitra ianao hiditra ao amin'ny isan'ny fiangonan'Andriamanitra, miorina amin'i Jesosy tsika raha lasa nanabavy. Ary ny fampianaran'ny apôstôly no arahantsika. Rehefa ohatra ianao ka mamaky ny Baiboly, tsy hoe ohatra fa tena mamaky Baiboly raha lasa nanabavy, mba ho fantatrao ny zavatra rehetrarehetra. Fantatrao ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ny Baiboly inge sao dia manomboka androany ianao manomboka za zany tsy hamaky eo amin'ny asan'ny apôstôly zany nanomboka amaky. Raha tsy mamaky an'ity ianao tsy mahafantatra ny zavatra isan-karazany izay miaina vitan'Andriamanitra. Andriamanitra sy ny famindrapony zany tao amin'ny zanak'Israely tena nahita. Tena hoe Andriamanitra lehibe ny famindrapony. Ary ireo dia niaina an'izany. Fatra-piodina ireo. Fatra-panao ny ratsy ireo teo anatrehan'Andriamanitra. Fa mbola nazomin'Andriamanitra ihany noho ny amin'ny tanjony. Tsy halalan'Andriamanitra ianao raha tsy mamaky ny Baiboly iray manontolo. Kanefa ny finoanao dia tiako hiorina ao amin'i Jesosy Kristy. Tiako hiorina marina ao amin'i Jesosy Kristy. Ny tena tanjona izao zavatra fifampizarana sy fampianarana izao dia mba hahatonga anao manomboka androany oliana mamaky an'ity Baiboly ity. Tsy andro toriteny isan-kalahady tsika. Isan-kalahady eto misy foana, isan-kalahady eto misy foana. Rehefa tsy mahandro ianao jereo vao ampage fa misy foana koa afaka sokirina ny any aloha any. Misy foana afaka raisinao. Fa za tena manasa anao manana firaisana amin'i Jesosy amin'ny famakiana ny teniny, amin'ny fahalalana ny sitrapony marina dia izay mirafitra eo aminy. Mahafantatra ny position anao ankehitriny hoe aiza ho aiza ahako amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Za ve raha manompo an'i Jesosy, za ve raha miaraka amin'i Jesosy dia mitady fitahiana. Za ve noho ny antony satria voasoratra izany hoe afaka notahiana ahako amin'ny zavatra rehetrarehetra. Za ve raha miaraka amin'i Jesosy dia noho ny antony isan-karazany mety tombontsoa andehanao hampafolo-karena satria hovoahin'Andriamanitra midanadana ny varavaran'ny lanitra nidrotsahany fitahiana feno ahy. Misy antony akoatrany ny momba an'i Jesosy Kristy ve anaovako ninninina ho azy. Na fanaovantsika ny fanatitra io ary manahoana ny fonao, manao ny fanatitra io an'Andriamanitra. Miorina amin'i Jesosy ve ny fonao sa misy calcul mandeha ihany ao anatin'ny fonao. Ny olona ngera ny zanak'Israely raha nitandrina ny lalàna dia mba tsy hiara-ny oziny e. Fatahora mahasika zao Andriamanitra ao. Mahaza mba azo ny tanany ihany. Misy tahotra be tao anatin'izany fa Andriamanitra manome fanompona antsika ho amin'ny fahafaha. Jesosy Kristy mahatonga an'izany. Ndao tsika hitsangana ankehitriny dia ndao tsika hivavaka. Misy zavatra maromaro ny zaraiko teo mino fa miresaka aminao ny Tompo. Afantaranao ny momba azy marina. Manomboka androany ianao dia hayanavaka. Tiany Tompo ianao hayanavaka ny zavatra izay tena azy marina. Afaka mivavaka amin'ny Tompo ianao dia miteny aminazy hoe ampianaro hiaino anao dia ianao marina. Hifototra ao aminao marina mba tena hanana finoana miorina ao aminao marina Kristy.
tsy te anaraka fomba fivavahana ko isan-karazany no ny amin'ny antony isan-karazany, no ny amin'ny antony momba ny tenako, no momba ny nofoko, momba n'izay mety filako, mba tsy ho zany ny antony anarahako anao Jesosy, fa anaraka anao aho dia hibanjina ny fitiavanao, dia izay dia ampy azy. Ny fananao masina Jesosy no antenaiko hitarika ny tsirairay avy, alalan'ny tsirairay avy ny teninao marina, alalan'ny tsirairay avy izay sitraponao marina, mba ahay andeha araka anao anie ny olonao, ay hirafitra tsara eo aminao anie ny olonao Jesosy Kristy. Be dia be ny fiangonanao izay mety tsy haiko izay zavatra créé teninao any anatin'ny fiainany fony tsirairay avy, fa za Jesosy tena mangataka ianao ny hiditra an-tsehatra anatin'ny fony tsirairay avy. Misy olona maro tianao ho tafaverina eo amin'ny fahamarinanao amin'ity anio ity. Misy olona maro asorinao fisalibonana eo amin'ny masony, dia ahitanao marina izy, ahitanao amin'ilay tava tsy misarona izy Jesosy. Jesosy eo mangataka aminao amin'ny fiangonanao androany, mba hikasika ny fony tsirairay avy ianao, satria fantatra fa miresaka amin'ny mpanomponao ianao tsirairay avy amin'ity anio ity. Jesosy ianao anokatra ny fony tsirairay avy, alalany marina anao. Raha androany ianao no kasihan'ny tompo anatin'ny fonao hoe tena androany ny fotoana ionanao amin'i Jesosy, dia mivavaka ao anao mba ho tafatoetra ao amin'ny marina ianao, ho tafatoetra ao amin'ny sitrapony marina ianao, mba tsy ho ilingiliny fampianarana isan-karazany ianao, satria hifangaro ny zavatra rehetrarehetra ety amin'izao tontolo izao, fa halala izay tena marina ao aminy ianao, ilay tena avy amin'Andriamanitra marina. Jesosy mametraka ny mpanomponao fiangonanao eo am-pelatananao ahako, any amin'izay toerana misy anazy, satria tsy ariaraka eto ohatr'izao foana izahay tsirairay avy reto, fa samy hoentinao amin'ny fiainana tsirairay avy, samy hoentinao any amin'izay misy anazy tsirairay avy any. Fa androany izay dia tena mifampivavaka mba ho tafarafitra tsara eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainana araka anao ny vahoakanao. Raha misy ny zavatra miaina ny tsirairay avy, dia ampianaro ahalala fa ianao no mandefa an'izany Jesosy. Raha tena miorina aminao marina ny olonao, dia ampianaro ahalala fa tena avy aminao ny zavatra rehetrarehetra. Efa eo an-tananao ny fiainan'ny tsirairay avy aminay, efa eo an-tananao ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy. Dia androany Jesosy dia tena ampianaro izay ahatoky ianao hatrany, ampianaro izay mba ho tafaverina raha misy sendra mivily amin'ny zavatra hafa, satria ny fonay mety afaka ny vily amin'ny ankavia eo amin'ny ankavanana noho ny antony ny amin'ny firandraona ny ranobe, ny amin'ny zavatra isan-karazana izay misafotofoto ety amin'izao tontolo izao, mahatonga na hitady vahaolana. Eny mety hiteny izay hoe hitady vahaolana ao aminao, kanefa ny manahoana ny sitraponao manoloana an'izany. Ampianaro izay halalanao, ampianaro izay halalanao marimarina Jesosy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.